Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Dia tahiny tompo zay tsika rehetrarehetra. Androany taovoloeto zay tsika efa teo tsika efa fampiaraba, efa narabaina teo izay tafiditra voalohany, efa vita ny tsodrano, saingy nisy ny fifandosoana kely araky ny hitantsika teo dia lasa tamin'ny compte-ny mampionona no nanaovantsika ny live, dia nitapahana dia naverina mba ataontsika ohatry mahazatra any hoe amin'ny compte-ny page no manao ny anaovantsika ny live. Ka dia tahiny tompo ilay tsika rehetrarehetra izay tonga eto androany dia manana fiadanao tompo amintsika rehetrarehetra. Arabaina efa lasa teo moa ny tsodrano fanavaviliana any nahazo tsodrano teo dia efa ohatrany tamin'ny androny Jakoba sy Esau efa lasa aloha ny tsodrano dia tsy mamerina fandroany tsontsika. Tahiny tompo razana so Sylvie ny Arabie Saoudite, ranabaviliana ary ty zany de Madagascar eto France, dia Samina Camaradin'i Jesosy France, Felana Rakoto France, Bert Savak Koweït, Côte d'Ivoire Arabie Saoudite, Angelina Suzel Suisse, Tina Seri Coco Chine, Daniela Belgique, Marina Tiana Canada, Marie-Jo États-Unis, Elisa Tiala Koweït, tahiny Jesosy Selina Rosmina France, tahiny Jesosy Mami Koweït, Soameva France, Lovlitina France, tahiny Jesosy Marie Hortensine Koweït, Rikaraka France, Nambintsuma Krina Koweït, Bert Sava Koweït, Asany Apostole Lalalain Madagascar, Jessica Patici France, Cotanela Belgique, Niana Mainso Italie, tahiny tompo daholo tsika rehetra faly be mahita anareo Lovlitina France, Andondry France, Anglina Sol France, Halleluia, Mapiona France, Bouchilda Koweït, Rodine Koweït, Razana Monica Koweït, Minraja France, Minoa, Bert Sava, Minamina, tsy mbola fantatra satria zay vohitako eto sady miaraba Minamina, tsy mbola fantatra ny hoe aiza no misy anao afaka soratanao amin'ny commentaire dia tadidiko raha mbola tonga eto ianao rapitso. Andrianjafo ny Asina Madagascar, tonga soa ny Asina mianakavy kely. Rantarena Marie Charline France, tonga soa faly reritovy France. Rantarena Marie Charline Madagascar azafady faly reritovy France,
tahiny Jesosy daholo amako oety izay koa zay ngambany ny mbola tsy voatonoko teo l'Antony Irina Liban Tinarakotoary Zaka France tonga soa daholo isika rehetrarehetra Jesosy mpandresy mihaja Madagasikara Lina France nday ny tompo daholo tsika rehetrarehetra de tonga soa de maharitatra amin'ny farany daholo milo zatratra aloha andolotsika metraka amin'ny fotoana am-pelatan'Andriamanitra andolotsika metraka amin'ny fotoana eo am-pelatan'Andriamanitra de andaotsika hivavaka hitondratsika anatin'ny vavaka androany de ranambavitsika rodina izy no hitondram-bavaka ny fandana metraka amin'ny fotoana am-pelatan'Andriamanitra ka andoary to de ampandrosotsika izy aloha de avetsika miditra amin'ny filafilazan-draharaha de avetsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra de hiditra amin'ny hira koa mazava azy tompo ranambavy rodina anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy paster, tahiny Jesosy koa tsika tsirairay avy. Andeha isika hivavaka hanapetraka izao fotoana izao eo am-pelatanan'Andriamanitra. Tompo ray masina tsara indrindra ho misaotra ny dera mankalazy ny anaranao zahay. Noho ny fitantanana sy fierovanao anay nandritra ny tontolo andro ka nitahinao zahay tamin'ny hasa mandraharaha loatra izay nataonay ka nitantaninao koa zahay ka tonga sa mantsara ity fandaharana ity izay handeha hanatanteraka ny sitrapona sy fahalalana avy aminao. Ankehitriny zahay Jesosy tsy miafiny aminao koa izahay tsirairay avy. Mety misy zavatra izay tsy araka ny sitrapona nataonay nandritra n'izany tontolo andro izany mangataka famelan-keloka famindrampO aminao zahay. Sasa madiny fonay mba hafa-keloka sasako tompo mba hafa-pahotana mba hahidirana izany izay teny izay hintiny mpanompona eto. Ifandimbeto reto mpanompona reto izay tonga ny hafatrao. Paster izay hamela beritra ny teninao mpanoponao izay tonga zany hafatra zany. Fa sy ny fanana masina izy reto Jesosy mba hafahana izy re hanatanteraka izany teny izay hampita amin'ny tsirairay avy. Vaoka ny asany devoly Satana tsy anaketsy manampahefana amin'izy ireo tendreny lelany hampahitany masina ary anako Jesosy mba hanjaka amin'izany mba tsy hisy velona leteraray azy ary hakasiky ny tsirairay avy zany teny zany. Andriamanitra ankehitriny koa Jesosy ireto mpanompona izay vahoaka izay hiainy zany hafitra izany mangataka ny fanana masina mpitoera mitokantran'ny tsirairay avy mba tsy hanjakana sany Satana sany devoly tsy afahana hiainy zany hafitra izany. Jesosy malala ho ingane tsy mpiainy fotsiny izay tsirairay avy eto fa mba hakatony teninao araka ny teninao izay manao hoe any aminao baolina toko faefatra tompo izay milaza hoe ry zanaka hinoy ny anatra ny ray ary tandreo mba hahazahoanareo ny fahalalana tsara fa anitra tsara no omeko anareo aza mahafony lalako. Jesosy io ingane tompo teny izay hety mpanompona eto mba hazahoanay anitra tsara avy aminao ahaizanay fahalalana bebe koa avy aminao mba hentinay hidiranay hazahoanay izany fiainana mandrakizay avy aminao mba tsy hatifikivianay tsy tonga zahay hivelindany ny fanompoana nafa ilono sahatrany ary eto koa Jesosy ny mpanompona izay tonga vavaka firenena kasiny fony Jesosy kasiny fanana masina mba hanatanteraka sy halavorary izany vavaka zany mba voakasiky ny fony firenenany vahoakany mba hitodika eo amina mandrakarivo. Ny connexion Jesosy io aoka ianao handaminy izany mba tsy hisy sakantsakana sady devoly mba handeha tsara hafahanay hiainy izay hafitra izany ary misy namanay izay manana hitaheta hiatriky ity fotoana ity aoka ianao hitantana sy omba azy tonga sa mantsara eto aza vela ho isy hanakantsakana azy tompo ingany mba ahazy hesy tanjaka sy ny fanamasina avy aminao ary ahazy fahamarinana avy aminao mba hafahanay hiara-diana mandrakariva mba hazahoanay fiadanam-po sy fiadanan-tsena eo aminao izany vavaka aza nipetraka eo am-pelatananao mihintsy matoky anao raha Jesosy io tsy taka nidirana ety ny voahanay fa ahazy ho hery sy tanjaka avy amina tsirairay avy misaotra reo saotra Jesosy malala ho Haleluia Amen. Haleluia akasitraka indrindra andranavatsika Rodiny Maria tao anatin'izay vavaka matsio izay netiny tamin'ity androany ity de Andriamanitra manakireo pasoavina any amaly fitianao ary tombositra de mitombo fasoavana trany de misaotra amin'ny famitany ny asan'Andriamanitra.
sotranareo koa makasitraka azy a de andriamanitra manakirepasarona koa ny a amaly fitia anareo. Alleloia. Zatsika aloha ienoira anankiray taorina tirytytsika de hiditra amin'ny tenin'andriamanitra. Tenin'andriamanitra zay hoe teny rahalahintsika alain androany a rahalahy alain hitondratsika anatin'ny tenin'andriamanitra amin'ny tendroany ty anatin'ity zany no maka toerana tsara de maka baiboly a fa hiditra amin'ny tenin'andriamanitra isika. Misy filazana kely nefany izay filazana toy nefa nataoko maly ihany a amin'ny zomatsika any Madagasikara nareo any Madagasikara de anao a vavaka tendrombohatra. Alleloia. Anao vavaka tendrombohatra amin'ny zoma 12 mai ho avy zao a any Anjomakely any amin'ny bout de piste vato Anjomakely. Tahiny tompo aloha emy manambotsoa eto France koa zany a de tahiny tompo a Jonathan ao Allemagne, tahiny tompo ihany koa izay zay aloha gama mbola vaovao tsy hitako teo a. Eliary de tahiny tompo ary a isika menakavy amin'ny zoma amin'ny folo maraina ka hatramin'ny 3 sasany ariva amin'ny 4 raha tarandrindra de anao vavaka tendrombohatra isika eto amin'ny fandaharana andramoka izao any Madagasikara. Ka ho anareo zay maniry ho avy any Madagasikara de amin'ny 7 ora maraina ny fotoana eo amin'ny horizon Ivato. Alleloia. Mahita tomobile kely menamena eo nareo amin'ny arean'ny bus eo amin'ny horizon Ivato eo a de ao miandry nareo a rahalahy Alain sy ranabavy mihaja vadiny a hitondra nareo a eo za mandeha bus daholy a de andeha any Anjomakely anao vavaka tendrombohatra mitondra sakafo sahaza de mimana fa anana fionana manokana amin'Andriamanitra tsika amin'io a amin'ny 10 ora ny anomboka zany eo amin'ny arean'ny bus eo amin'ny horizon Ivato ny fotoana. Reto numéro aloha arefako indray le message aloha arefako amin'ny commentaire ko indray le message de samy mamaky io numéro de téléphone afahanareo miantso raha misy io numéro izy mivady iny nizatra narefako iny commentaire narefako iny ny filazana momba ny vavaka tendrombohatra zay ho ataotsika miaraka amin'ny ekipany groupe zay maharesy moa zany takariva mahafinaritra fa takariva vavaka tendrombohatra zay zay tarihany ranabavy mihaja sy rahalahy Alain rahalatojo ry ranabavitsika any mety ho avy ihany koa ry Anitra Clarisse, mety ho avy ihany koa ry Rantarina Marie Charline ry de ho avy ihany koa ry Niasina, ho avy ihany koa ry izy koa nareo ny Madagasikara any zay afaka de tongava. Alleloia. Fa ivavaka isika andray herin'Andriamanitra isika zay ary fa de tahiny tompo daholy de mahereza hatrany antrany indrindra ianareo zay hitarika amin'izany vavaka tendrombohatra mahafinaritra be zany de Andriamanitra manakirepasona ny omba sy tany fiainanareo ndao ary eno iritsika de orina ntirytytsika hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Ataotsika ny hira fanevatsika ty ataotsika ty samy mila ataotsika rehetra ny antrano any meno finaritra daholy. Saya de ser
tsara toko fa efatra ny fahalefatra amin'ny folo mandehana amin'izao renonao izao. Alleluia. Mino anakoako zany izy zany amin'ny Pentecoste. Alleluia. Mino fa anakoako izany zany amin'ny Pentecoste. Nareo moa zay ho avy amin'ny Pentecoste dia nisy zavatra mba irahantsika kely amin'ny Pentecoste. Zay rehetra ho avy amin'ny Pentecoste raha manana fahafahana dia mitondra akanjo fotsy daholo. Alleluia. Mitondra akanjo fotsy dia ny andro Pentecoste tsika rehetra no akanjo fotsy daholo. Na saron-doha fotsy na akanjo fotsy mety daholo. Alleluia. Dia hiara amin'ny voninahitra n'Andriamanitra tsika ary amin'ny Pentecoste moa tsika atao tokantrano nanao fandahara, nanao fotoam-bavaka. Misy aminareo no avy ny zoma. Dia alleluia. Dia ohatrany tamin'ny Pasika ihany no ataontsika zany. Ny zoma alina zany dia fantenaina fa efa atao tokantrano nareo mety sy efa hanao vavaka fiambenana. Dia ny sabata moa dia miaraka eo tsika. Vita ny sabata, mipetrapetraka makamakaina ny hariva, manendinendy hena raha tianareo, miara mifaly. Dia ny alina tsika samy maka ny coin, matory sady mivavaka ihany koa. Io manao amin'ny rampitso, ny ampitson'iny dia ny fandraisantsika ny fanahy masina, ny fanampintsika sy ny tambontsika. Dia mba zay rehetra tonga aty ka raha misy mbola tsy vita ny batisa ny fanahy masina ary tsy ny tonga aty rery nao koa ny ao anaty Zoom. Ao koa ny ao anaty Zoom tsy voatery hoe fotsy daholo na saron-doha fa eny raha mety moa fotsy dia vao mety tsara. Alleluia. Dia mba no fotsy daholo tsika raha misy ny fafana fa tsy hoe azo ataonao sakana hoe tsy nan'akanjo fotsy dia hijanona fa tongava ihany. Alleluia. Dia fanampintsika amin'io rakizy raha misy aminareo mbola tsy vita batisa ny fanahy masina, mbola tsy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra nandray fanahy masina, dia antenaina fa io ny fotoana. Miomana tsara ny ara-panahy, io miomana tsara amin'ny ara-panahy fa zava-dehibe zany Pentecoste izany. Misokatra ho anareo ny tokantranonay menakavy kely handray anareo am-pifaliana izay. Vahiny aty aminay hoe tsisy zavatra dia ilaina firy fa fofalifaly ny ilaina dia fanoloran-tena ho an'Andriamanitra. Zay ihany ka mba ny zavatra mba ilaina homaninareo tokavinareo ty. Dia raha misy ny fahafahana dia mitondra akanjo fotsy. Alleluia. Mba iarahantsika rehetrarehetra zany fa tsy dia hoe inona moa ny anton'izany fa mba hoe firaisan-tsaina firaisan-po dia mba hapetrakintsika izay hoe samy hanao akanjo fotsitsika. Marina mihitsy ny soa hoe kiraro tsy maninona na tsy fa raha misy fotsiny na saron-doha fotsifotsy ny ary nentinao fa raha manana saron-doha fotsy akanjo fotsy. Alleluia. Za zao hanao lobaka fotsy dia hanao pataloha fotsy. Alleluia.
amin'ny antsika mba hanao an'izay mba symbole ny fahadiovana mantsy ny fotsy. Alleloia. Ary mila fahadiovana, fahadiovam-po de fahadiovana ivelany, fahadiovana anatiny zany andray fanahy masina zany. Sady amin'iny atsika mety mba hanao kliptsika amin'io misy kliptsika ataotsika taloha mbola tadidinareo no ataotsika iny ny aina maheno soameva terira albenja tonga soanareo tahiny Jesosy andao atsika to ditra amin'ny ten'Andriamanitra etendralahtsika Alain ndao ary asan'ny apôstôly hanao ny fitenenana eno finarintsika rehetra. Tahiny pasitera mianaka tahiny tompotsika tsiraray avy fifaliana lehibe ho ahy avana malala mitondra amintsika ity ten'Andriamanitra ity izay hita ao amin'ny Efesianina 4:7 Efesianina 4:27 mivaky toy izao izy amin'ny anaran'i Jesosy aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Amen. Ny soramandry etsy ambony dia mivaky toy izao: ny fananarana entina mampirisika azy mba adio fitondran-tena ary tsy hanatsiny amin'ny toetry ny tokantranony. Alleluia. Eto ty tenin'Andriamanitra ty lavana malala dia mampirisika antsika tsy hanome fitoerana ho an'ny devoly. Satria nahoana ny devoly mantsy lavana malala rehefa mahazo toerana dia mamekitra. Ny devoly mantsy dia fanaratsy eny amin'ny rivotra tsy hita maso. Ny devoly dia mandehandeha tahaka ny liona miherina mitady sy arapana. Ny devoly dia tsy misangy ka rehefa tafiditra eo amin'ny fiainantsika izy dia mamotika, mamono, mandrava. Tena mila mitandro amintsika rehefa malala fa ny toerana tena tiany devoly dia ny fotsika. Satria vao ny zavatra rehetra ka izany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra teto mampitandrina antsika mba tsy hanome fitoerana ho an'ny devoly. Io fotsika io rehavana malala dia tokony lapan'i Jesosy, tokony anjakan'i Jesosy. Ka amin'ny fotoana io miala ao amintsika ny fahazavana tenin'Andriamanitra na koa tsy manana an' Jesosy mihitsika dia tonga ny aizina. Ny devoly mantsy dia miezaka mitady aizina ao anatintsika olombelona ao. Amin'ny alalan'ny inona? Amin'ny alalan'ny fahakarana, fasiana, lolo-po, fandengaina. Ireny ka tena mila manohitra ireny sika. Satria ny tenin'Andriamanitra milaza hoe toeriny ny devoly dia andositra anareo izy. Efa nomena antsika izany fahefana anohitry ny devoly. Amin'ny alalan'ny inona anoherantsika azy? Amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Mila manana tenin'Andriamanitra tsika ary tena mila makatony tenin'Andriamanitra ihany koa tsika. Tadikio rehefa malala fa rehefa tsisy tenin'Andriamanitra tsika dia tsisy fahasafana. Ary rehefa maizina izany ny ao anatintsika dia amin'izay izy manokatra farafarana ho an'ny devoly dia malalaka ny dirany eo amin'ny fiainantsika. Ka andao tsika rehefa malala tsy hanome fitoerana ho an'ny devoly. Dia eto rehefa malala tsy fofolombelona aminareo. Satria za rehefa malala dia anisan'ny voafatotry ny devoly taloha. Satria teo amin'ny fiainako dia tsy nahatsiaro fahasambarana mihitsy. Dia teo amin'ny fiainako ihany koa ny olona mantsy rehefa malala rehefa tonga ny alina dia matory tsara. Fa za kosa rehefa malala rehefa tonga ny alina dia ferin'aina satria maizina amiko. Io alina io rehefa malala dia tena maizina amiko mihitsy. Za tsy tiana izany alina izany fa satroko atoandro sy maraina foana ny andro. Satria za rehefa alina dia ferin'aina. Tsy mahita tory izany, tsy matory mandrapatonga ny amin'ny telo maraina.
ka hatramin'ny 4 maraina dia any vao mahita tory. Dia mahatsiaro tena hoe mijanona mihitsy teo amin'ny fiainako, mahatsiaro tena hoe voavaky ny devoly aho. Dia nanomboka teo moa ilay manamalala, nanatona an'Andriamanitra vavaka. Dia natsapa hoe vao nanatona an'Andriamanitra fotsiny dia natsapa nahita fahasambarana teo amin'ny fiainako. Dia natorotra ny olon-drehetra. Dia tsy nanana tahotra, tsy nanana tebotebo satria za taloha tebotebo foana, ifoko mitebotebo foana, mitobotoboka be foana. Dia vao nanatona an'Andriamanitra dia tsy nanana tahotra intsony, tsy nanana fitebotebona intsony. Dia nanomboka natorotra ny olon-drehetra. Dia izay dia manamalala ny tsoroko fofolombelona eto aminareo dia voninahitra an'Andriamanitra ihany. Dia alleluia, amen. Halleluja. Ankasitraka indrindra andrarahalahy alaitsika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay nentin'izay. Halleluja. Andriamanitra manakam-pahasoavana ny amaly fitianao rahalahy alaina dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Halleluja. Misaotra. Halleluja. Misaotra antsika rehetra koa mankasitraka azy fa dia Andriamanitra koa amaly fitiana rehetra rehetra. Efesianina 4:9-20. Fehezanteny tsotra anankiray manao hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Halleluja. Amen. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Satria maninona ny devoly tsy azo mena toerana? Satria izy mipetraka. Ary mino fa rehefa misy vahiny eo aminao dia ny zavatra omenao azy voalohany mba ahafahany mipetraka dia menao seza izy. Hoy ny fomba fiteny hoe tanina avokisana ny tsy toeran'ela. Tsy hoe tanina avokisana tsy toeran'ela hoe voalany sakafo laza tsy toeran'ela. Zay ny fandraisana azy taloha. Ny tanina avokisana ny tsy ny toerana ela. Zany hoe rehefa vahiny aman'olona koa zany ianao dia tsy maikamaika hody fa mitoetra tsara. Ny vahiny koa manao ny mpampetrana koa maneno manome fitoerana ho anao, manome seza ho anao, mampandroso no mampetrana anao. Dia hoy ny mpampetrana andesady dia ozy koa tsika tsy andao korana fa ohatr'izay le izy. Fa eto tenin'Andriamanitra dia mampitandrina antsika manao hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Satria raha vao mena fitoerana ny devoly dia manino tonga dia mipetraka izy. Zay no mahatonga antsika manao délivrance avy eo. Satria nanino? Satria nahazo toerana ny devoly. Ny devoly ry havana, misy fotoana ny devoly mandalo, misy fotoana ny devoly tena mipetraka, ary misy fotoana ny devoly tsy seza ihany ny azony hatramin'ny fandriana, tena mioro-ponenana, tena tsy mba mivahiny tsofa fa tsy vakansa tsofa fa tena mitoetra. Raha mipetraka any aman'olona ianao matetika aza atao mihoatra ny 3 andro raha mivahiny aman'olona. Herinandro zany efa tena betsaka izany. Fa raha amam-bolana efa tsy mandalo intsony ianao, tsy mivahiny intsony ianao dikan'izany fa manino mitoetra mihitsy. Ny devoly rehefa omena toerana dia manoro-ponenana izy. Ao misy ny ataony adresy. Netsika manana vahiny dia zao sendra mandalo le vahiny dia tsy hoe kory hoe ny korean'iny vahiny iny tonga ao amintsika. Tsy vahiny iny mandalo. Fa isakafony aminareo misakafony aminareo za nareo zao ohatra ho aty aminay. Zoma nareo tonga aty aminay. Anao Pentecôte tsika. Io indray na mbola latsinainy nareo vody le andidy Pentecôte tsy miasa. Alleluia, tsisy olana mihitsy. Fa nareo kory tsy teny any amin'ny poste hoe raha misy koria tonga dia rehefa asany amin'ny ralarado. Fa any satria nareo dia olona hivahiny aty. Alleluia.
io mihitsy fiteny isoratany mampionio ny toerantanina avokisana ny tsi satria taminy ny olona mipetraka amin'ny tsi ny tsi toerana iray eo zany ianao tsy hoe volatsaka sakafo de lasa ianao mandeha fa mipetraka am'resatresaka am'le olo ianao fahalalam-pombo zay verina am'le resaka devoly tsika misy fotoana ny devoly mandalo de misy fotoana devoly mitoetra hoe kohatry nareo i Davida rehefa tao andapa tao Davida de misy fotoana Davida andeha tsy nandeha niady rehefa tsy nandeha niady Davida izy zay tenin'Andriamanitra any amin'ny Samuela faharoa toko 1:10 vakitsika vetivety Samuela faharoa toko 1:10 Halleluja makasitraka hoany i Jesosy mpandresy any alalalahy fa tena be mamperitreritra mitombozy trany mino fa miaraka amin'ny bakely mihitsy zany fisaorana zany eo an-trano ao vady matsary zareo halleluja Samuela faharoa toko 1:10 Samuela faharoa toko 1:10 andiny voalohany nge vakitsika amen ny Solomaly de nanaovana fahirana ny raba sy nakany Davida ny vady Moria ary efa nierina ny taona ka mby amin'ny andro fandehanan'ny mpanjaka iady dia naniraka ny Joaba sy ny mpanompony ary ny Israely rehetra Davida ka nandrikana ny taranaka amona eo sady nanao fahirana ny raba fa Davida kosa nijanona tany Jerosalema ihany nefany isa-taona Davida manao inona amin'ny andiny voalohany teo ary efa nierina ny taona ka mby amin'ny andro andehanana ny mpanjaka iady zany io zany efa tena programa efa tokony atao foana tonga neny fotoana andeha iady tokony andeha iady Davida fa inona nataony Davida tsy niady izy nirandry Joaba sy ny mpanompony sy ny Israely rehetra nandrikana taranaka amona nanao asan'Andriamanitra ihany fa Davida nanino Davida kosa nijanona tany Jerosalema ihany isika de tady dio avana fa miady ny ataontsika eto tany eto manana fahavalo andro aman'alina mila edivantsika ary tsy azo ataontsika namana mihitsy izy io tsy azo ataontsika mihitsy mamitsa-pihavanana amin'izy io de ny devoly zany teto i Davida tokony andeha iady fa tsy niady Davida inona moa avana ny tombotsoany mandeha miady ny tombotsoany mandeha miady de zao mila mirehitra ra-panahy ianao mila manana fifandraisana amin'Andriamanitra zao satria tsy maintsy manam-panina hoe raha tsy momba Andriamanitra de ho resy mino avantsika rehetrarehetra hoe hiatrika zavatra mampy tsy miva mitombo kokoa ny ora ivavahana sa hoanao izy nareo raha pito raha milamina be andeha zavatra tsisy natao ianao mivavaka ihany ianao fa foifoy fa raha hoe hiatrika fanadinana ianao rapitso hiatrika ady ianao rapitso de azoko antoka fa raha 15 minutes ianao vavaka alohan'ny hivoaka ny trano mavita 30 minutes aloha ianao rapitso raha kely satria manino mila anao a Jesosy momba anahy ianao Jesosy ny avantagentsika zany rehefa mandeha miady de manana fifandraisana hafa amin'Andriamanitra mihitsy ka Davida nefa tsy nandeha niady andiny faharoa ary noho ny arivariva de niala tao ampandriny Davida ka nitsangatsangana teo an-tapon'ny lapa ny zavatra tsara mifantatritsika ny devoly de mijery atsika isan'andro na de misy fotoana zany devoly te anisy ratsy atsika tsy afaka noho ny fiarovan'Andriamanitra atsika fa ny devoly kosa de mijery atsika isan'andro Andriamanitra manara-maso atsika ny devoly koa manara-maso atsika ary ny devoly de eo foana mivonina miandry fotoana izay ahafahany
mamotika ny fianao devoly de tsy tonga raha tsy andrava sy andringana sy amono hoy ten'andriamanitra ary isan'andro izy de tezitra lalandava izy de te amono lalandava te andringana te amono fa ny olana tsy misy irika fahamanao an'izay satria manino tsika satria tsika manana fifandraisana amin'andriamanitra mbola eo le aro manodidina mbola eo le raha manodidina mbola eo le fefo manodidina mbola eo le anjely mitompo manodidina tsisy azony devoly atao fa teto a tsy niala Davida tsy niasa tsy nandeha niady Davida zany hoe raisitsika hoe mpanompon'andriamanitra ianao de tsy nandeha nanao asan'andriamanitra fa lasa ianao nitsangatsangana teo amin'inona tsangatsangana teo an-tampon'ny lapa inona moa ny aleny an-tampon'ny lapa hijery amin'izao tontolo zao aveny ny mpanjaka mahita izao tontolo zao mahita zava-mahafinaritra ny masony hitanao eo daholo zay mety afinaritra ny masonao mitsangatsangana eny an-tampon'ny lapa hitanao avokoa ny manodidina raha tokony andeha hiady hibanjina an'andriamanitra sady mamindripaka ny fahavalo de ny olona nalefa ny fizy nandeha nitsotsotra nitsangatsangana totra noho ny arivariva de niala teo mpandriny Davida de nitsangatsangana teo tampon'ny lapa ary raha teo izy de natazana vehivavy mandro ary raha vehivavy de tsara tare mate hijery lay hazo fihinana tao le hazo tsy fihinana tao ampovoan'ny sako ngeravany rehefa nandalo teo eva rehefa nangatsika ara-panahy eva nge nandalo teo isan'andro eva ngeravana tamin'io hazo tsy azo haniny io io voankazo tsy azo haniny io tsy indre mandeha nandalo teo ngeva de ninany misy fotoana ngeva mandalo eo de tadidina hoe ity le tsy averan'andriamanitra hohanina isaky mandalo eo de tadidina ay ity le tsy azon'andriamanitra de anoka nametra-patany fa maninona moa izy ity tsy azo ay tsara kosa zany afa tsy azo haniny io ka mbola resiny aloha tamin'ny voaloha fa mandalo ihany saky nijerijery satria maninona le hazo maninona ny voan'le hazo tsara tare mate hijery ary any ny devoly io makafanahitsika amin'ny zavatra tsara tare sy mate hijery de iny Davida olombelona Davida lehilahy Davida na de mpanjaka sy vaositra aza raha nandeha niady Davida zafatoko raha nandeha niady Davida fahavalo ny hitanytany ary rehefa mahita ny fahavalony izy de miankina amin'Andriamanitra de mamono fahavalony ataony fa teto izy tsisy fahavalo vita ny asa any izy mipetrapetraka inona zavatra nanoloana azy vehivavy mandro manao akanjo hoe zany vehivavy mandro zany sa ahoana tsy manao akanjo zany vehivavy mitanjaka sady tsara tarehy ny bikaina no tsy haitsony zany no hitany Davida ary Davida naniraka nantany andra vehivavy nisy nanao hoe Tsiriva Batseba zanak'vavy ny Eliama sady vadinao Ria etita de ina zavatra nitranga tratra ny fakapanahy Davida de nalainy io vehivavy io de nandriny de teteny aminao azo Davida ve demoniaka Davida ve taorinan'io ny delivrena satria misy fanahany fangalaram-bady sa Davida ny delivrena fa misy fanamanam-bady sa Davida ny delivrena fa nisy fanahany fijangajangana tsy misy taorinan'io an'izany satria naninona Davida tsy demoniaka Davida tsy mipetraka amin'ny toetra ao anatiny devoly fa Davida tsy niambina de nandalovany devoly samy hafa zay fa ny zavatra azo antoka nitoviny samy nanome seza ho any samy nanome fitoerana ho an'ny devoly any dranange ny seza metsika ny devoly metytsika mieritreritra hoe seza kely le tabore kely reny mitingitingina kely hoe efa seza ihany neny sasany omeny tena seza kanape cuir mivelatra tsara kanape limitsy miaraka amin'le détente reny mahazo aina mihitsy ny devoly eo ambonin'le seza mandalo ny devoly fa mahavita zavatra ny mitoetra moa de efa tsy resahana tsony ary zany mahatonga atsika midélivre
fataontsika reo délivrance foana ho avy ny pentecoste mba efitrano madio ny idiran'ny fanahy masina ilaina ny délivrance fa ny ten'andriamanitra dia ny teny hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly fa ny devoly ny devoly ngeravina tsy omena toerana ara misisika hiditra ny devoly ngeravina midy ny tranonao mbola mandondona misisika hiditra miambona azy ianao zaho zao jerinareo tsara fa ndray andro iny zaho zao nisy taminareo ny signaliana raha nabavizamina angamba izy zay jereo ny compte pasteur fa misy sarin'olona hafahafa be eo izy jereko tokoa ny compteko tena hafahafa be tokoa sarin'olona mitanjaka be dia be nefa ny sary hitanareo isan'andro iny natory teny zany hoe anatin'ny fotoana kely ny devoly ary tsy ampidirina tsisy ilako an'ireny sary reny fa tonga eo amin'ny compte keny isy olona miidentifie anazy sy ny sisa efa nalovako ny compteko mainka efa omena fitoerana ny devoly fa omena fitoerana ny devoly tena entiny hatramin'ny valiziny rehetrarehetra mihitsy ary rehefa tafiditra izy dia tafiditra dia mimana ny fifadikanina sy ny délivrance vo miala eo io fa tsy miala moramora zany natonga ny Paoly tena sarotiny ka ny teny nanao hoe aza manome fitoerana aiza izy teo Efesianina 4:27 aza manome fitoerana ho an'ny devoly ao alohan'io raha mahita an'le tentsika eny 5:20 le Efesianina 4:7 teo tezera fa aza manoto ary ao ka tsotratra amin'ny masoandro miletika ny fahatezerinareo aza manome fitoerana ho an'ny devoly ny devoly dia miditra ao anatsika mialana amin'ny fahatezerana ny akabetsahany idirany devoly anatin'ny olona dia amin'ny alalany fahatezerana ny fahatezerana io tsy mikasika ny fontsika zany mahatonga ny Jesosy tena sarotiny anteny hoe tandremo ny fonareo mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana satria araka ny tena lalana iny tokoa dia iny ny fontsika io zany dia azakazahana mihitsy izay tompony io fa raha Jesosy ny tompony io dia ianao le olona milamina le olona mandefitra le olona tsy tezitra le olona falifalava raha Jesosy tompony io fa raha devoly ny tompony io tonga dia andiny 5:20 tena hoe tezera fa aza manoto ianao indray raha devoly ny tompony io tezitra ianao dia manota foana dia miteny ratsy dia miteny foana dia manao fihetsika tsy tokony ho izy dia mamono dia ary ny devoly dia manamafy ny zavatra rehetra izay ao anatintsika rehefa nizary zany ny idirana devoly atsehatra na sery aza mivadika tena tsy fantatra tsony tena ohatrany teny hoe tena reny sinusite mihetsika reny mihitsy devoly zany vao miditra amina zavatra ray ary ety tenda kely tena tsy afahanao manao ninina tsony hoe tena miditra hôpitaly mihitsy ny ten'Andriamanitra miteny amintsika aza manome fitoerana ho an'ny devoly raha manome fitoerana ho an'ny devoly tsika dia mipetraka ao izy ao an-tranontsika ao zany melohany idirantsika miresaka fo aza sinao fitoerana ho an'ny devoly manena ary zany fiainantsika zany tsy mety ozy nareo atokantrano ka satria misy devoly aiza ary zao le devoly jereo an-tranonao fa misy fitoerana mety hitoerana eo mety misy boky misy sary mamoafady eo mety misy zava-pisotro mahamamo zava-mahadomelona ao mety misy zavatra maro ao reny zavajavatra rehetra sampy raha aminareo efa misy efa mivavaka zao kanefa mbola misy an'ireny ambona zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika taloha reny ao dia za miteny anao azakakana mbola tsy ohatrany tsy zarizary ny fiainanao na mivavaka ary ianao satria maninona mbola ao ny devoly mbola kasihan'ny devoly daholo ny hetsika izay ataonao
mivavaky ianao mivafo tsy mety mirehatra mihitsy, isaky nivavaky ianao de maina be mihitsy tsy mety tafiditra satria hoe mbola io ny devoly manakana, satria manino mbola misy fitoeranao azy de mbola mipetraka ao izy. Rehefa vita zany ty toritety afaka mijerina reo menakavy inona ny zavatra mbola fitoeran'ny devoly ato amin'ity tokatranontsika ty, inona mbola mety fitoeran'ny devoly ato anatin'ity fiainako ty. Normalina toko 12 tena manome torohevitra atsika mihitsy hoe meo lalana ny fahatezera. Io ekitsika ny Romanina toko 12:7. Nefa andranona 17 mihitsy ny vakitsika. Azo mamaly ratsy amin'iza na amin'iza, mimanana zay mahamendrika eo mason'ny olona rehetra, raha azo atao dia ataovy zay havananareo amin'ny olona rehetra. Raha malala, azo mamaly ratsy, fa meo lalana ny fahatezerana, avoasoratra hoe any famalina, izao ny amaly ho Jehova. Hitanareo le avako. Aza mena lalana, aza omeo lalana ny fahatezerana. Fa ny fahatezerana tena seza mahatamana ny devoly mihitsy. Ao anaty fahatezerana ny olona kitiany devoly mavita hatramin'ny mamono olona vita. Fahatezerana kely, tezerinareo tsara. Raha voantsika ny tezitra iny. Tezerinareo itsika rehefa tamintsika mbola mamy de tezitra. Tsy haiko tareo mba ohatra zany fa za taloha rehefa hoe mamy ka tezitra de tena hoe alao ilana fotsiny. Ary namako mafantatra an'izany hoe rehefa tezitra mamy de ao anaty fahatezerana de alao miala fotsiny fa loza. Inona mahatonga an'izay? Le fahatezerana efa eo ny devoly niaraka nihitra tamin'le toka de kitiany. So de verina fa Jesosy ngeravana mavita mampitombo zavatra. Dililo iray tavoara lasa dililo mameno volany be dehibe. Koba tsy mety, koba kely tsy mety ritra tsony. Divay efa lany lasa misy indray. Jesosy mahay an'izany. Fa amin'ny devoly konga amin'ny zavatra ratsy mahay manao an'izany. Mamo de tezitra amin'ny zavatra kely de mitatra. Reny olona mifamono reny miainga amina fahatezerana kely daholo reny. De inona zavatra na me fitoerana ho an'ny devoly, niditra ny devoly de nalehibiazany daholo amin'izay. Bisibisia mihitsy io ary olona ohatr' zao. De kono de metezitra. Alleluia. Meo lalana ny fahatezerana. Azo mamaly ratsy, fa meo lalana ny fahatezerana fa voasotra hoe any famalina hoy Jehova. Zany amaly. Ny fakapanahintsika raha vao ohatra tsika ry avako malalako. Fakapanahy be an'loantsika raha vao ohatra hoe tsy mahay mifehy tenantsika isika ka manome fitoerana ho an'ny devoly de lasa tsika ny te hanao zavatra. Misy zavatra ataon'olona tsika, tongotsika de te hamaly. Nefa Andriamanitra tena aza mamaly, fa zany hamaly. Alleluia. Andro anay zany teteny amintsika manao hoe aza mena fitoerana ny devoly Vo iny le fahatezerana fa tonga de meo lalana, ndao fa lalana tompoko ao. Misy olona ndraindray tena miezaka ampiasainy ny devoly mihitsy mba hatafotoana antsika sady tafalatsaka antsika anaty fandrika. Sotro rano kely ao azafady. Alleluia. De misy olona za ngeravana teteny amintsika fa ny devoly ngeravana manampiasa olona mba hatafalatsaka antsika anaty fakapanahy, mba tonga antsika amin'ny fitoerana ho an'ny devoly. De renay eny an-dalana nevo mifesana eny an-dalana ampiaramonina misy olona tena mampetsika fahatezerana. Fa tadidio foana ty tsy iny olona iny ny problème, fa ny problème amin'ny alalan'iny olona iny tonga ianao de metraka fitoerana ho an'ny devoly tezitra ianao. Ary raha vao nametraka fitoerana ho an'ny devoly zay de zao ao aorianan'iny
ny zarehetra taonao efa tia tanany devoly daholo. Zange tena mitenanao revana fa ny devoly io mikitika kely fotsy fa mavita zavatra be, tsy fanomezam-boninahitra azy akory. Za tena teneniko anareo a, tam'zahako nanao accident zay, de za olona tia milalao tomobile, de manao pointy amin'ny alina le mitondra tomobile mandeha mafy reny. De tamin'io andro io a, nifanenjika taman'olona ako raha natananarivo nifanenjinenjika taman'olona teo. De tezitra, sady tezitra zany ny zavatra ny famaliko tamin'le olona tamin'izay amin'ny vokala zany de misy zavatra famaliny eny de fanenjika amin'ny tomobile, tena fanenjika tena fanenjika tena le adona re mihitsy tomobile tamin'izay. Tezitra tamin'izay a, de fa tsy hitako intsony le olona zany efa memamany tsy tadidi intsony zavatra naseo. De nahita namana am'izay de le namako zay zokolahako namako zay niteny tamiko na fantatra na ohatrany ahoana rehefa tey de niteny tamiko hoe rado a vy nasolo mihitsy moa lakile ny tomobiliko tanzay de tazominy petraketra anao izy izy kalmeny teo a. De aveo am'izay efa falifaly iny de hoe andeha hoany mialo tsara lalàna de andeha hoeny anosy eny amin'ny Hilton. Fa teneniko anareo vokatry le fatezerako tamin'ny taloha kelin'izay mbola nisy ambony tato anatiko le fokon'androndrotra iny fa nanao accident mahatsiravina seka maty am'izay tao alolo tao ny devoly nge raha na vao tafiditra irika kely a ohatry loham-panjaitra ny idiran'ny devoly a fa tsy loham-panjaitra ny voany eo a, ny ainao mihitsy ny kendreny a. Mety efa devoly koa zany mikitika amin'ireny teny mamy be dehibe reny satria engeleniko mihitsy mampionina tamin'izany tsy afelako rehefa mamy taloha de manana toetra roa tonga de samy hafa na tsara fanavy de namako izy na vy inona de vitanina zavatra daholo izy io alefa inona apira anao biara iatina mandendeha fa rehefa tezitra koa de ay devoly reny satria hoe napiditra ny devoly na nisy irika ho an'ny devoly. Za te tena amintsika androany manao hoe raha misy zavatra ataon'olona atsika toy ny teny Andriamanitra hoe ry malala aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fatezerana. Ao anatin'iny le misy zavatra mataon'olona atsika iny to de zao aloha atao voalohany omeo lalana aloha fatezerana de marary le zavatra teneniny a fa le fatezerana aloha de omenao lalana ndao fa lalana aloha fa aloha ino fotsy aloha zay teneniny ty olona ty. Ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'io a raha ohatra tsika manome lalana ny fatezerana tsy tafiditra zany ny devoly a tonga de zao ny zavatra mitrango Andriamanitra ny amaly an'io. Efa re ny olona manao tsinitsinanao natezitra anao neka natezitra anao sy napa ianao a de fa le fatezerana mandalo Andriamanitra mamaly an'io. Tsy hoe raha avan'Andriamanitra mamaky toy izay tsika. Ary ny fampidirana devoly a famezana fitoerana ny devoly to de manimba fiainana tanteraka be dehibe mihitsiny vao devoly tafiditra amin'ny fiainan'ny olona ny conséquence an'izany tena tsy voizy. Any amin'ny testamenta talohany any bokin'ny Josoa misy lehilahy anankiray atao hoe Akana. Any amin'ny Josoa toko fafitany tsika afaka mahita an'izany. Andriamanitra zany de niteny anao hoe andao vakitsika amin'ny diny voalohany Josoa toko fafito. Fa ny zanak'Israely nandika ny didy ny amin'ny zavatra voahozana fa Akana zanaky Karmi zanaky Zabdi zanaky Zera avy ao amin'ny fireneny Joda nahaka tamin'ny zavatra voahozana ka de nirehitra tamin'ny zanak'Israely ny fahatezeran'i Jehova.
jerenareo a lehilahy anankiray teto no ame fitoerana ho an'ny devoly tsy nahatratra fakapanahy de efa tena hoe tsy mahazo maka am'ireo arenyreo fa voazondreo fanirahan'ny devoly efa ty volaka de eny ampiasain'ny devoly amodika firenena ray tena angalatra izy mitahita ame zavatra voazona de tezitra tamin'ny Israely ray manontolo Andriamanitra ina zavatra antraka resy firenena farak'izay kely zany ay zany io a ny firenena kely indrindra tao amin'ny baiboly sy foy anarana indrindra litera roa fotsiny ay zay anarany tanàna ay vitsy olona ao a josoara zany teny hoe ary niverina ny andilifatelo ary verina tany amin'ny josoara hoe ka hoe aoka tsy hiakatra avokoa ny vahoaka rehetra fa olona tokony 2 na 3 no ao aoka hiakatra melanay aza manasatra vahoaka rehetra fa vitsy ihany izy tarao ny sous-estimé ny zanak'Israely zany iay ary tena marina rehefa izy tsy hoe sous-estimé fa tena hoe zay mihitsy ny fahitana an'izy hoe kely reo a tokony resitsika fa rehefa nandeha ale voara ho ny fomba aviteny fa tena resy ny zanak'Israely nefa firenena kely fa naninona ny resy tsy nay niady hoe sotra fotsiny tsy nombany Jehova satria nanino anisy fitoerana ho an'ny devoly nitahiry misy tahiry zava-boahozona atao ange mba tonga antsika ravana hoe ny tokantranontsika io a raha ny anankiray manao ny ataony de tsy mandeha ny fiainanao tokantranao misy mpivady ohatra de le mpivady ny lehilahy na le vavy manaonao foana mba miezaka ihany ao tokantrano fa tsy mety mandroso le tokantrano mikorotandava tsy mety amin'ny lamina tsy mety mahatsangana ny inona da rehefa misy mihinana vonona misy zavatra voahozonao ary resiny zanak'Israely mandra-pahatonga ny fotoana any amin'ny 20 sy 120 any ka ny 20 na tedavina natao ankety iakana de nitsotra izy mivavoka fa nakazavabony de nalaina am'izay tao am'ilay tao daholo tao amin'ny volafotsy ambaniny tao de nalain'ireo a de nentina tamin'ny Josoa tena tsy maintsy nyvonoana iakana satria nanino satria nitondra fahampitehana tamin'ny alalany izy nanome fitoerana ho an'ny devoly tao amin'ny zanak'Israely tonga de firenena ray manontolo saika potika zavatra kely ngeravana ho ahy za tena miteny antsika fa zavatra kely eritreretintsika ho zavatra kely fa ny amezitsika fitoerana kely de kely ho an'ny devoly fa mitondra fampitehana ho an'ny fiainantsika manontolo io a ary ny tonga de nitokantranontsika ray manontolo ny ankonantsika ndray mibaby an'izany misy olona zay a manompo sampy de eritreretinareo tsara ty ahazo vady ty raha mato ty misy vady tiano ho azo de zao ny zavatra nytenen'le dadilahy ity misy fantsika rezatra ozy izy io izy a fantsio a eo amin'ny tokony ambaravarana io fantsika rezatra io fa vao mandika an'iny io rangahy io tsy tavoaka ny trano itsony fantsika ray rezatra anankiray natsatoky le raha mato teo amin'ny tokony ambaravarana inona tokoa ny zavatra le lehilahy efa niriny io manambady aman-janaka niditra tao atokantranony raiky pitibe tamin'ny sy ny sisy tonga de nafoy mivady aman-janaka tonga de niroponena atao tsy nivoaka tao tsony mandraky ty androany mbola velona zany olo zany fa efa taona maro be mihitsy zany ankehitriny le olona efa mivavaka nariny mihitsy mivady aman-janany de na olona tokantrano tamin'le ramatoa namelona nandebona ny lelavaka le fantsika izy fa izao taty arina efa mivavaka zany ramatoa zany am'izao tsika miteny zao fa izao tsy ho lasa lavitra amin'ny fivavahana izy olona tsy mialo izy fantsika rezatra zay inge le amin'ny devoly ny tsy anasotrina an'le fantsika rezatra mataotra izy so lasa indray le ranga nefa
tsy fantany fa nanome fitoerana ho an'ny devoly izy ary de tena inona zavatra antrako am'le tokantrano mbany iriny ampijaliany le ranga tsy vonony le ranga ka tazominao amin'ny odiny olona de fiainana inona am'zay anatin'ny tokantrano antsakan'ny devoly ady lava ary rehefa miady tsy mba ady kely fa to de mifamono fampiakatra fokotany tsisy fiainana vanina izy zay zany nirinao izy ny devoly ao ary mivavaka manao délivrance ozy devoly ao la zay ndroanako zay ary manam-pandrosoanareo zay any misy zavatra nay aty fantsika ray ianao etrehitra fantsika ray fa ny devoly io fitoeran'ny devoly io ariavana za de teny aminao androany isory daholo zay zavatra mety tsetinao fa zavatra azony devoly itoerana zay tamin'ny herinandro io tantaraiky anareo ty de hatramin'ny ankohonany tantaray mampio hatramin'ny ankohonany taranany tsy zarizary daholy tavoaka amin'ny fianarana fa tsisy anasa tsisy fiainana vany noho ninona tao devoly vao menao alalana menao fitoerana de mipetraka izy ary karakarainy mihitsy ny momba anao rehetra ataony tsisy mangirana ny lafim-piainanao rehetra aza miompy devoly zany ravana raha ho atokantrano mbola misy reny sarisary vongana ny vavahanareo taloha reny sarisary vongana sy sarisarina olona tsy fantatra ivavahana reny lagrotte eny amin'ny tokotanitsika sy eny amin'ny za miteny anareo fitoerana tandremo anao délivrance zay tamin'ny herinandro de rehefa nidelivreny olona io ivoaka am'izay le devoly rehefa de la itoerana niala amin'nyaran'i Jesosy reraka am'izay devoly de nroana am'izay dana makany anaty fasana lalilany ny devoly mantsy te hiasa foana tsy de problème ny devoly zany miala amina olona ray irany izy andana miditra amin'olona hafa de averany io vetivety kely iny de délivrer ray zany fa matetika mahatonga ny devoly ela be atao délivrance ny olona ray satria ny devoly tsy te ilavolevina hoe hijanona tsy asa zany tsony de tamin'izay fotoana zay izy tena nytenenay dana makany anaty fasana lalilany sazy enanga zaitsoano izy de zay le devoly eo amin'ny écran io zao ary izy amreo ka maromaro zay renao délivrance izy amreo izy mbola mihinana ina-kisoa sy trondro misy kirana tena mara zany teniko anao zany vavolombelo zany reo groupe atao amin'ny groupe zay maresy reo mialatsiny aminao zay mbola mihinana an'izany fa zay mihitsy ny fanontanian'le demoniaka ny avany zao ny tenin'le devoly tao anatiny izy amreo azy izy mbola mihinana biby maloto sy trondro misy kirana de reo zay mba hiditra am'izany loza ike zany ry avany fa manindra izy niditra am'izany satria fanta fa misy maloto any ny devoly ty toerana zavatra ty toerana maloto ty toerana misy loto de mba fiangaviny zany aloha izy hiditra amin'ny anankiray vatotoko aloha izy hiditra amin'ny anankiray raha misy am'ireo nihinana biby maloto sy trondro tsisy kirana zay ny teneniny de reo misany hoe mpanao délivrance izy am'reto fa roana izy jalijaly mihitsy izy ndroanina anaty fasana lalina any tsy afaka miasa tsony no iakana zany nanome fitoerana ho an'ny devoly izy zava-boahozina nangalarina de tonga de fa firenena ray manontolo satria maninona ny voakidika ny firenena manontolo le devoly nampidirina io nge ny mena toerana io nge ravany miantso namany miantso tafika miantso tena hoe renfort ary rehefa tafiditsy de zay azo ny vonoana sy potehana sy robaina taony daholo zay azo ny ravaina taony daholo na zany mahatonga antsika tokony tandrina ary tandremo ny votsika ole tenin'Andriamanitra hoe tandremo ny fonareo mihoatra noho ny zavatra rehetra vao ny toeran'ny aina de io fotsika io ny tetaviny devoly kitihana io foana ny tena tia ny hidirana satria fantany fa raha tafiditra ao izy de manapaka izy meo lalana ry havana za zao tena mijorofambelona fa anisan'ny olona tena mora tezitra taloha fa manao fa auto délivrance délivreo
fa io fahatezerana io kanja filalaovan'ny devoly ny olona tezitezi dava reny mahita toro mihitsy ny devoly anatin'ireny za tena miteny anao ary loza mitatao atsika zany fa dao izy tsy metsika fitoerana. Halleloia. Tany amin'ny asin'ny apôstôly tany koa izy amin'ny asin'ny apôstôly toko 5 ny amin'ny Ananiasy sy Safira asin'ny apôstôly toko 5 fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananiasy sy Safira vadiny nivarotra tany tamin'izany zany mpianatra samy mivarotra ny taniny dia nangonina teo tongotry ny mpianatra ny voly dia anaovana asan'Andriamanitra fa zareo ndray mivarotra tany izy dia nanafenany ny vola vidiny ary vavy koa dia nalala zany nety ny vola sasany vidiny ka napehitra ny teo alohan'ny tongotry ny apôstôly tsy fantany anefa fa ny apôstôly dia olona feno fanahy masina efa avy nandray fanahy masina. Andiny fatelo ary Petera ry Ananiasy nahoana Satana no nameno ny fonao andainga amin'ny fanahy masina ka nanafina ny vola sasany vidiny tany tanao teo dia fantatry Petera nahoana ozy izy Satana no nameno ny fonao hitanao ny devoly tsy maka io party amin'ny fonao fotsiny fa ny devoly rehefa tafiditra dia alainy daholo ny fonao ambongadiny tonga dia feno anazy ny fo tsisy fitoerana ho an'Andriamanitra tsony na kely. Nahoana Satana no nameno ny fonao andainga amin'ny fanahy masina ka hanafina ny vola fa nahoana satria tsy miambina satria nisy fitoerana ary fitoerana nieritreretin'ny Ananiasy azafady Ananiasy iverina fatoerana kely tsy dia makaiza dia zavatra kely ty dia mba hanovina kely ty zavatra ty fa ny devoly miditra amin'ny lavaka kely fa tonga dia mitombo ao anaty jereo daholinao ny fakapana rehetra fokasigara tapantsika taloha dia fanina dia mijanona fa tsy mijanona raha tsoro paquet 2 paquets par jour za miteny anao nahoana isika no mbola andeha amin'ny fitoerana ho an'ny devoly nefa fantatritsika zao fa ny devoly vao tafiditra kely fotsiny dia tafiditra be izy zay mahatonga ny olona lasa tena possédé tanteraka satria nanino tsy niamina tena amin'ny fitoerana ho an'ny devoly. Androany mananatranao aho ninona zavatra mety eritreretinao tsy an'Andriamanitra dia elao fa rehefa zavatra avy amin'ny devoly tonga dia elao fa raha mahazo fitoerana io potika io fiainanao io tena potehany ary izy araka teny lalàna io izy tsy misangy zany. Zaho vavaka ho anao mampahery anao ndao tsy metsika fitoerana ny devoly ndao tsy metsika fitoerana ny devoly fa sahirantsika raha mahazo toerana io ny devoly valao izy mena lalana ny fatezerana mena lalana ny devoly mandaly fotsiny tsy mahazo mikasika atsika ary tsy mahazo mitoetra ato anatintsika. Aza manao fitoerana ho an'ny devoly ary aza manao fitoerana ho an'ny devoly fa feno hifanahy masina ao anatinao feno hifanahy masina ao anatintsika. Alleluia. Zao ry vavakitsika amin'izao fotoan'izao fa ao alohan'izay mino fa voarainao zay apatra aza mamena toerana kely dia kely ho an'ny devoly fa raha tafiditra ny devoly dia izay ny atao hoe voafatotra ianao ary tsy ho afaka ianao raha tsy hafahana. Azonao atao kosa nefa ny tsy andalovana izany devoly zany mihitsy ny fiainanao mandra-piainanao eto tany satria ianao naninona satria ianao tsy manome fitoerana anazy azo mena fitoerana ry havana aza mena fitoerana fa zava-dozo io raha tafiditra fa manomboka amin'ny audio dia niverana eny dia roay amin'ny anaran'i Jesosy be ny zavatra mety fatafitoina omaniny devoly atafitoina atsika fa za miteny anao androany toeriny devoly dia andoso sanareo izy ny tenin'Andriamanitra volazan-dralahantsika anay teo zany. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly tsy anao manomboka eto ny devoly tsy mahataty fitiavana tsy mahataty olona faly manaova fifaliana foana feno fifaliana ny fiainanao fa ho hitanao fa tsy ho tamana tsy afaka hikitikitika anao izany
ny devoly ary havana malala aza manao fitoerinao any devoly ary tsika rehetra tonga ny fizarana fahatsapana ary tsika raha misy aminareo na ray zavatra na voatsapa zavatra andro any tanatin'ny torite satria tapitra eto ny toritentsika mety ny zavatra voarainao na nandonanao na tena tsaronao tsara tanatin'ny toriteny de afaka manao appel nareo zao amin'ny compte koa akila teo andramboka izao de afaka mizara fahatsapana isika rehetrarehetra raha misy appel de ampandrosoana izy olona eo amin'ny telo na efatra eo raha be indrindra de afaka miditra ianao miantso ny compte ko akila teo andramboka izao de afaka mizara fahatsapana atao amin'ny olona inona ny tena nahamarika anao tao anatin'ny toriteny raha misy miantso raha tsy misy miantso de tonga sika de hiditra amin'ny ila avy hatrany de ivavaka isika halleloia izy ary no iantso izy ary no mba izara fahatsapana amintsika eto amin'ity androany ity ndao ary ampandrosoantsika azoloa tsy tafiditra le appel ampandrosoantsika ny anabavitsika mamy halleloia izy no ataontsika miditra izara fahatsapana eto amin'ity androany ity tompo ranabavy mamia anao ny fitenenana Jesosy pastera Jesosy tsika rehetrarehetra ny fisakana de azoko ny voany iavana fa amin'ny ranavalahy ny tele ravalao izy anisany olona tsy matorobe satria tsy mahita toro zany izy amin'izao fotoana lasa matorobe satria fantatro fa aloha mbola nisy devoly nisy fandirindirendevoly am'izao amizay efa afan'Andriamanitra zany hoe fa tsy maname malalaka ny toeran'ny devoly halleloia afaharoa magnaraka koa raha tsika zany amin'ny devoly raha tsika tsy manome toerana ny devoly de mandositra tsika ny devoly satra be tsika pastera fa oray miafaka any fa izy Jesosy halleloia mankasitraka indrindra ny ranavavitsika mamitsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay mbola misy ao izara fahatsapana ndao ary ampandrosoantsika indray ny izara fahatsapana fandroany de tsy izay zany fa ranabavitsika Erika Raka halleloia ranabavy Erika anao ny fitenenana ahoana ny fahatsapana tao pastera de makasitraka amin'ny fitenenana menatany sakafako tamin'ny tompony teo de hoe devoly any tahaka ny lohampanibaiko de miditra ao amitsika rehefa tafiditra ao amitsika izy de tena hoe mamelatra fanondrina mihitsy de sarotra manala azy ao de teny zany hoe aloha tanjona foana sy miambina foana tsika de mila tandremantsika foana amitsika satria io ny tena sibleny devoly araka ny teny zokomarizety eo amin'ny commentaire de zay pastera ny fahatsapana de taizesy makasitraka halleloia mankasitraka ny ranabavy Erika tsika tamin'ny fizarana fahatsapana mahafinaritra be voaray tokoa ny fizarana fahatsapana de Jesosy amaly fitianao ranabavy Erika halleloia izara fahatsapana manaraka de ranabavitsika Soameva tompo Soameva ahoana ny fahatsapana tao afaka miteny ranabavy Soameva tay tompo pastera tay tompatsika anakava ny fahatsapana hitako pastera nakasika be anahy tokony ometsika lalana ny fahatezerana tsy tokony hita ny fahatezerana ny fikariavana de ataova mafanatsika isanandro fiainana halleloia halleluia amen halleloia mankasitraka indrindra amin'ny zoky Soamevitsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay halleloia manaraka ao indray misy izara fahatsapana manaraka indray ao ndao ampandrosotsika indray ny anabavitsika Lina artizanareo Madagasikara izara fahatsapana anao ny izy tao ranabavy Lina anao ny fitenenana
Miarany fahatsapako dia hoe devoa dia mitady fotoana foana andringanana antsika hamona hanapotika antsika amin'ny fotoana rehetrarehetra dia tena hoe mila mitandrina mila manao ezaka be mba tsy voafandry na mihinana amin'ny izay ny fahatsapako fahakasiteny. Aleloia, foy fa mahafinaritra mafonja sohatra ranabaviliana tamin'ny fizarana fahatsapana. Amarana azy ary dia ranabavitsika $100 izy no izara fahatsapana farany dia anao izitsika to dia vavaka isika. Na rehefa azontsika ranabavitsika $100 tahitompy ranabavy $100 anao ny fitenenana. Tahitompy pastera dia makasy tana misy tenena ny fahatsapana voaraiky havana hoe na hoe efa mivavaka aza tokony anmetoerina ho an'ny devoly satria raha mametoerina ho an'ny devoly izy dia fitapandroso satria devoly rehefa tonga anatisika dia mamonjy sy mandrava dia tokony avina foana isika tsy mametoerina ho an'ny devoly dia makasitraka pastera. Aleloia, makasitraka indrindra ny ranabavitsika $100 tsika tao anatin'izay fizarana. Misaotra anareo efatra miravavy izay nizara an'izany fahatsapana izany tamin'ity androany ity. Andriamanitra manankarena fahasoavana hamary fitia anareo rehetrarehetra dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany eo mba fitarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra. Ohatra tsika no hira anankiray dia orinan'izay tsika hivavaka dia tahin'ny tompo isika rehetrarehetra. Aleloia, mino fanapahizanao ny tenin'Andriamanitra androany. Zay ny masaka, zay ny avy natolotra, samy tahin'ny tompo hiamiritsika dia hivavatsika ao avinan'izay. Paninuna mizay Famenarado Aza mierikeke Tsiseru faitukisu Tari mifu Nitoko tsikene Marina Tambanya na wazu Epakarina Seriamente lutuani fu semifiaina Ito bogula miajana Visitita yana Tamana jana Beusulu papa
pamirotsaka Zauveni fai masanjui Naritaku nazua isiani Au fantachau Fauadika ipusaka vavau Nyanjarana Itumumbula nyajana Visititayana Ramanajana Eusuluni vava Serisha mukana Itumumbula nyajana Visititayana Ramanajana Eusuluni vava Serisha mukana Ramanajana Eusuluni vava Serisha mukana Amen Jesosy misaotra anao zay Jesosy amin'ny fotoana aloha misaotra anao zay Jesosy amin'ny teny zay voalaza teto indray androany fa voaraina indray ny afatra androany tsy ametraka avotsanao tsy amin'ny fitoerana ho an'ny devoly zay Jesosy satria raha tafiditra izy dia manimba anay fa amin'ny fitoerana ho anao zay Andriamanitra anaotsika rehetra samy anao fitoerana ho an'Andriamanitra manomboka amin'ity androany ity raha misy tamintsika tratra ny devoly tamin'ny fandrika androany sokafo ny fonao dia omentsika fitoerana malalaka sady ngeza misokatra midanadana ny fiainatsika ho an'i Jesosy misaotra Jesosy ny amin'ny fataterahany fotoana misaotra ny amin'ny zavatra rehetra fa tena tianay tokoa ianao ary mampahatra anay isan'andro ianao mba hitandremanay hatramin'ny zavatra kely indrindra fa ho any an-danitra izay misaotra Jesosy ny teny rehetra izay nafafy androany dia irariana mba hifafy amin'ny tany mahavokatra amafy amoa avy hatrany amoa avy zato eny Jesosy ny voa izay nafafy dia amoa avy zato eny ary tsy azony dia olo-tsaingohany ireny na dia litera ray aza ny anaranao Jesosy ny angatahako izany babaka izany halleluia amen hivavakantsika amin'izao fotoan'izao amin'ny firenena ndao mpandrotsika eny anabavitsika mihaja hivavaka ho an'ny firenena tany tompo raha nabavy mihaja anao ny fitenenana Alléluia. Makasitraka manome fitenenana pasteur dia efa hitompitsika rehetrarehetra tsirairay avy. Iaraka hivavaka ary sika ho an'ny firenena sy ho famaranana ny fotoana. Jehovahandriamanitra raina izay tsara indrindra makasitraka anao indray izay satria voatory teto indray ny teninao Jesosy dia teninao dia mbola mampianatra anay tena hoe mampitandrina anay satria tena teny mpitiavana tokoa ny teninao io Jesosy satria ny devoly raha mahazo toerana amin'ny fiainanay Jesosy dia manimba sy mamotika izay Jesosy misaotra anao satria ny teninao io dia mbola ahafahanay indray mitandrina ny teninao dia ahafahanay indray manatsiro ny lalanay dia makasitraka izay Jesosy satria
ianao dia tianay foana ianao Jesosy ka reto ny fonay Jesosy malala tena hoe omenay anao ho lapanao Jesosy tena betsaka ny fotoana nanomezanay fitoerana ho an'ny devoly teo amin'ny fiainanay Jesosy malala ka nahatonga ny fiainanay potika rava hifonanay aminao reny endrika fahotana fanomezanay fitoerana ho an'ny devoly reny namezanay alalana ho an'ny fahatezerana Jesosy ka nahatonga nay tafalatsaka ao tanatin'ny velam-pandriky Satana dia angatany famindrapo sy famelan-keloka eto anatrehanao fa amin'izao ankehitriny izao kosa izay Jesosy dia tena hoe vonany an'olo tena ho anao Jesosy hanome ny fonay ho anao tanteraka ho fonenanao ho lapanao Jesosy mba hahafahanay tena mandeha araka ny sitraponao Jesosy ary mijoro amin'ny fahamarinanao sy amin'ny fahamatsinanao Jesosy malala ame hery zay Jesosy ahafahanay manohatra ny devoly ame hery zay Jesosy ahafahanay miangona azavelanao varimbariny zay Jesosy malala fa meanay mihitsy ilay toe-poti vavaka tena hoe tsy mivarimbarina fa tena hoe hiady satria tiatanady zay dia tena hoe hiambony zay Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka dia isoranay anao Jesosy ny teninao isoranay anao Jesosy ny fampasahivana foana avy amin'ny teninao dia mankasitraka anao zay Jesosy ary amin'izao ankehitriny izao kosa dia entinay eto anatrehanao ny firenenay izay tena hoe mila anao Jesosy satria tena tafalatsaka ao anatin'izany velam-pandriky ny devoly izany Jesosy ka mahatonga anay tena hoe potika rava satria izay nanome fitoerana ho an'ny devoly teo amin'ny firenenay Jesosy jereo ny tsirairay avy eto amin'ity firenenay ity Jesosy na ny mpitondro na nisy tokantrano na nisy ambaravarana Jesosy mba tena hoe hanome fitoerana ho anao tena hoe hitady anao Jesosy mba tsy hahafahan'ny devoly miditra tery mba tsy hahafahan'ny devoly mamotika Jesosy dia tena mila anao ny firenenay mila anao izay tsirairay avy Jesosy dia izany vavaka izany Jesosy dia apetraka ao am-pelantananao ary raha andeha tory kosa Jesosy amin'ity alina manginy ity dia ianao efa ombanay tsirairay avy ny rasonao no mandaha fiarovana anay dia matoky izay Jesosy fa ianao no miaraka aminay foana dia ny voninahitra sy ny dera tsy efa anao rehery any Alleluia amen Alleluia mankasitraka indrindra nanambavitsika mihaja isika tanaty izany vavaka matsiro be izany dia Andriamanitra manaka rehefa saonany amaly fitianao reo navava mihaja fa nitera amin'ny ankonanao tapitra fandarantsika raha miresika amin'irao lanitra tsisy dia nentsika raha pitso amin'ny sivy maraina hoe araka mampio anaty vavaka maraina ary amin'ny sivy ora sasany alina kosa araka amiko atao anaty fandarana Aki radio point radio 12345.com Aki radio point radio 12345.com afahanao miheno ny japeo Aki radio andeha andro manalina misy toroteny Aki radio antero amiray minevatra amin'ny fito amin'ny folo maraina mapitso amin'ny folo miverinao zao fandarana zao amiray minevatra amin'ny fito ariva ihany koa mbola misy toroteny ihany koa mety ahiny tompontsika rehetra raha pitso ilatsika miona ho any Jesosy ny voninahitra amen